Mbola faly manolotra ny arahaba ho antsika rehetra indray izay manaraka ity seminera ny fiainam-pianakaviana ity. Andro fahafito isika amin'ity anio ity, izay mitondra lohateny hoe firaisana amin'ny fanambadiana. Jerentsika izany amin'ity anio ity ary anisan'ny fotoana miavaka tokoa izany fotoana izany. Mandritra izao herinandro izao moa dia lohahevitra lehibe ny jerentsika ny hoe mankalaza ny famoronana, fanambadiana, ankohonana sy ny sabata. Ka andeha hoentintsika eo amin'Andriamanitra, apetrakintsika eo aminy izao fotoana izao, izay amin'ity lohahevitra fahafito ity hoe firaisana eo amin'ny eo amin'ny mpivady. Andeha isika hiaraka hivavaka. Rainay izay any an-danitro, misaotra mankasitraka anao izahay, satria tonga amin'izao andro fahafito izao indray, andinianay lohahevitra lehibe izay fifandraisana eo amin'ny mpivady. Misaotra anao ny tahianao tamin'ny fotoana rehetra ary mangataka anao izahay Tompo mba ho tahianao izao fotoana izao. Ary midiran-tsehatra ianao amin'ny fiainan'ny mpivady rehetra, ny fiainan'ny ankohonana rehetra. Ka izao seminera izao anie dia hitondra tombotsoa ho an'ny ankohonana tsirairay avy, indrindra ho an'ny mpivady izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Manamafy ny fiarabana izay mivady, izay miaraka manatateraka izao fandarana izao, ary mirary soa ho anao eto am-panarahana an'ity programa ity. Resaka firaisana ara-nofo ny lohateny androany. Amin'ny ankapobeny dia mahamenatra, manahirana amin'ny maha-malagasy izany. Ilaitsika nefa ny tena hoe fanabeazana ara-pananahana na hoe fanabeazana amin'ity firaisana ara-nofo ity. Indrindra amin'izao mampalaza ny Amerikanina fa hiala amin'ny USAID izao, izay hiala amin'ny fikambanany mba tsy hamatsy vola intsony, dia tena mila miezaka tsika malagasy zany, izay tany ny tena nisy famatsim-bola betsaka indrindra angamba raha jerena, PSI, Maristop sy sisa izay manabe ny olona tamin'io lafin'io. Fa ny soratra masina dia tena azontsika ianarana tsara mba hahatonga an'izany mba ho fitahiana ho antsika sy ny ankohonantsika, fitahiana ho an'ny firenena. Ny zavatra tsara ho fantarina izany firaisana ara-nofo izany dia Andriamanitra no namorona azy. Ao amin'ny Genesis 2:1-4 dia milaza an'izany Andriamanitra raha tany amin'ny fiadohana tamin'ny famoronana. Dia Genesis 2:1-4. Mangataka an'i Madame Pasteur tsika mba hamaky izay voasoratra ao. Genesis 2:1-4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny ray sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany ireo. Ny lehilahy dia andao ny ray sy ny reniny hikambana amin'ny vadiny, dia nofo iray ihany izy ireo. Filazana zany izay firaisana eo amin'ny ara-nofo izay. Izay no tenenin'Andriamanitra tamin'ny namoronana ny olombelona. Fa Jesosy Kristy na dia, satria Jesosy Kristy no ohatra ho antsika, na dia tsy nanambady azy izy dia nanamafy izany tenin'Andriamanitra izany teo amin'ny fiainany. Ary ny fahagagana nataony voalohany teo amin'ny asa fanompony dia ilay nanovany rano ho divay teo amin'ny fampakaram-bady. Anisan'ny andao hoe Jesosy Kristy zany dia tsy hoe nanohitra fa nanamafy izay fanambaran'Andriamanitra tany amin'ny famoronana. Dia ny mba jerentsika ao amin'ny Genesis 7:1-5, mitovy amin'izay Matio 7:7-5 izay tenin' Jesosy Kristy izay. Matio 7:7-5. Ka dia tsy ho roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona. Eto zany dia le olona no anankiroa, lahy sy vavy, fa
nofo ray ihany, zany hoe zay le maneho an'ilay firaisana ara-nofo eo amin'ny mpivady. Ary io sehatra io ihany no anaovan'Andriamanitra izay fahafahana manao izany firaisana eo amin'ny mpivady izany. Raha ny soratra masina no jerena, milohan'ny soratra masina ny akoatr'izay, zany hoe ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana dia milohan'ny soratra masina. Andeha jerentsika ao amin'ny Exodosy 20 ny andininy 14. Exodosy 20 ny andininy 14 dia manameloka izany Andriamanitra. Exodosy 20:14 aza mijangajanga. Tsotra le teny. Io dia misy heviny maro inaviny heviny, inaviny hevitra le aza mijangajanga, zay fifandraisana ara-nofo rehetra, firaisana ara-nofo rehetra ivelan'ny fanambadiana ka tsy araka ny fomba moraly dia eritreretina ho toy ny fijangajangana avokoa. Ny tena kasitrahan'Andriamanitra zany sy ny omeny alalana dia amin'ny alalan'ny mpivady irery ihany. Hatrany am-piandohana izay tsy miova mandraka ankehitriny izany tenin'Andriamanitra zany. Zay moa le hoe Andriamanitra dia tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny mandrakizay, torak'izany koa Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io mandrakizay, fa tsy hoe tamin'ny andro nanoratana ny baiboly dia mitombona zany fa ankehitriny tsy mitombona intsony, tsia, fa hatramin'ny namoronana antsika olombelona ka hatramin'ny fiafaran'izao tantara izao dia mipetraka ilay tsy fankasitrahan'Andriamanitra azany firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana izany. Ny alohan'ny fanambadiana melohany, ao anatin'ny fanambadiana fa ny fitadiavana ny hafa, tahaka nefa nijerentsika teo amin'ny lohateny teo aloha. Dia jerentsika ny eo amin'ny Genesis 7:30 ilay efa nentin'ny pasteur teto Genesis 7:30 ny andininy 17 ka hatramin'ny 19. Genesis 7:30 ka ny andininy 17 ka hatramin'ny 19. Mataka madame pasteur mamaky izay voasoratra ao. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriany izany ny vadin'ny tompony nanompo ny maso ny hijery an'i Josefa ka nanao hoe avia andry amiko, dia nandahy izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Teto zany dia araka ny efa niresahan'ny ray aman-dreny mpitandrina teo aloha ny hoe efa nanambady ny vadin'ny Potifara, efa manana ny vadiny, fa kosa nitady fanampiny tany amin'ny Josefa, ary izay le fitadiavana fanampiny akoatran'ny efa nananao izay dia tsy akasitrahan'Andriamanitra ary heloka eo anatrehan'Andriamanitra. Zay koa zany klasena ao anatin'ny fijangajangana, zany hoe efa manana tokantrano, efa manana fanambadiana ianao fa mitady firaisana ara-nofo fanampiny any ivelany dia fijangajangana ary tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Ny akoatr'izay dia misy ihany koa ireo fanararaotana ataon'ny olona sasasasany, mety ho amin'ny fianakaviana na mety ho amin'ny olon-kafa na mpiara-miasa. Ireny rehetrarehetra ireny koa dia melohan'Andriamanitra ary herisetra eo anatrehan'Andriamanitra, ary tena mafimafy kokoa aza angamba ny fanamelohan'Andriamanitra an'izay fanararaotana ara-nofo izay. Jerentsika ao amin'ny Matio madame pasteur, amin'ny Matio 7:20 ny andininy 1. Matio 7:20 ny andininy 1. Matio 7:20 fa na zovo na zovo no anafotoina na dia iray aza amin'ireny madinika mino ahy ireny, dia tsara lavitra ho azy raha anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny vozony ka aletika any amin'ny ranomasina lalina izy. Ny fanararaotana tahaka izany dia tena condamné à mort zay. Raha ny tena marina zany dia ohatran'ny hoe hozy izy Kristy hoe tonga dia melohana avy hatrany faty, satria fatorana vato dia alefa any anaty ranomasina lalina. Izay manao an'izany fanararaotana na tsindry hazo lena indrindra amin'ny lafiny
ara-nofo izany dia melohin'andriamanitra izany. Eo ihany koa moa ny hoe tokantrano imaso, izany hoe tsy mpivady le olona fa miara-miainao ohatra ny mpivady. Eloko eo anatrehan'andriamanitra izany. Ny fivarota-tena izay hitantsika eo amin'ny Korinthiana 8:9, ny 10:15 sy ny 17. Ny firaisan'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy manao izay fanaon'ny mpivady, ireny rehetrarehetra ireny dia fahotana ary tsy akasitrahan'Andriamanitra. Aoka ho tadiditsika fa aoka ho tsaroantsika mandrakariva fa ity firaisana ara-nofo ity dia maneho ny fifandraisan'Andriamanitra, fifandraisan'ny Kristy amintsika olombelona ihany koa. Izany hoe mandray roa zany. Fanambadiana zany dia maneho ny fifandraisan'ny mpivady lahy sy vavy irery ihany ao anatin'ny tokantrano, kanefa ihany koa dia maneho ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika izay tena masina ary tokony tsy ataoko totoa ary tokony ho hajaina izay. Andeha jerentsika ao amin'ny Efesianina 5:5, ny 1:telopolo sy ny 2:telopolo. Efesianina 5:5 ka ny 1:telopolo sy ny 2:telopolo. Efesianina 5:5, 1:telopolo sy 2:telopolo. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny ray sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofy iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe izany, fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana ao. Zay zany aseho ny soratra masina fa ny fanambadiana dia tandidon'ny fifandraisantsika amin'ny Kristy, fifandraisan'ny fiangonana amin'ny Kristy. Ny fiangonana izay mandehandeha zany hoe manan'andriamanitra hafa dia lazaina fa mijangajanga, fa tokony ho amin'i Jesosy Kristy ihany. Raha mahita teny an'izay tsika dia mitovy ihany, mitovy ny fanamelohan'Andriamanitra ny olona mijangajanga ara-nofo sy ny manary an'i Jesosy Kristy na ho manana Andriamanitra hafa. Tena zava-dehibe zany ny ahafantarantsika fa natokana ho an'ny mpivady irery ihany ny firaisana ara-nofo, ary izay no namoronan'Andriamanitra antsika hatramin'ny voalohany. Amin'izao fotoana izao dia misy an'ilay lamaody, le hoe mère célibataire. Tsy akasitrahan'Andriamanitra zany ary tsy ao anatin'ny planin'Andriamanitra mihitsy. Izany hoe renim-pianakaviana mpitovo zany. Maria aza rehefa niteraka an'i Jesosy Kristy dia nandidy an'i Josefa Andriamanitra mba ho iray, izany hoe ray miahy azy, dia mba ho complet zany le hoe mba ho totosa sakany sy andavany hoe misy ray misy reny, dia nilany zany. Azon'Andriamanitra tao na ampitaizany zaza tamin'ny Maria irery ihany, fa mba hisin'le hoe ray sy reny, mba ho feno ny fanabeazana an'i Jesosy Kristy amin'ny mahazaza, amin'ny maha-olombelona tonga nofo azy, dia nametraka an'i Josefa ho rain'izy. Noho izany tsy akasitrahan'Andriamanitra ary tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny reny mpitovo, izany hoe tsy manambady izy fa miteraka fotsiny ihany. Misy olona zany manao an'izany, ary indraindray ary moa misy sanatry ny vava kristianina ho latsaka amin'izany, fa tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Ny amara-paranantsika azy dia aza adino fa fifamenoana ary famenonany banga, fanomezana fahasambarana ny olo-tianao na ny vadinao zany ity firaisana ara-nofo ity, ka noho izany dia adidy ihany koa izy ity araka ny voalazan'ny soratra masina. Io ngamba le sangisangy ataon'ny olombelona amin'izao fotoana hoe devoir. Ndeha jerentsika ao amin'ny Korinthiana voalohany 7, ny 17 sy ny 15. Korinthiana voalohany 7 ka ny 17 sy ny 15. Adidy izay atao zany. Misy olona mantsy rehefa misy olana ao an-tokantrano dia na hoe misy tsy fitovika-hevitra kely dia saziny ny vadiny tsy homeny firaisana ara-nofo, fa tsy izany nefa no ambaran'ny soratra masina, fa zo ny vadinao foana
ny mahazo an'izay ao tokantrano. Aoka zany mba tsy hanao an'izany na ny lahy na ny vavy hoe ratsy ny laokandroany a dia tsy amin'izay le zavatra tokony atao. Ao amin'ny koritiana voalohany a toko fahafito a ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Andeha hiovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana voalohany toko fahafito andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Aoka ny lahy ianao izay mety atao amin'ny vavy, ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy, ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'izay andro sasany hifanekenareo ho andro hivavahana, nefa mbola iraisanareo fandriana indray mba tsy hakany satana fanahy ianareo noho ny tsy faharetanareo. Arak'izany teny izany dia tokony hifanome izay fahafaham-po na ny an-daniny na ny ankilany mba tsy haka fanahy zany, Mba tsy alain'ny satana alain'ny fanahy ny satana anankiray. fanahy ny anankiray. Indray mako misy ny tsy fitovin-kevitra dia misy ny olana dia tafiditra hatrany amin'izany hoe sazy na mety hoe famaizana ataon'ny anankiray tsia. Fa eto ny soratra masina dia ny tsy tokony sara-pandriana mihitsy ny mpivady afa-tsy amin'ny fotoana izay hivavahana ihany izay natokana ao amin'izay mba tsy hakana fanahy atsika. Kanefa tokony hanome izay ilain'ny an-daniny hihevitra izay ilain'ny an-daniny sy ny ankilany ny mpivady na ny lahy na ny vavy samy tafiditra ao anatin'izay. Lasa tia-tena mantsy raha ohatra ka izay mahafaly anao ihany na mahafaly ahy ihany ny atao, fa tokony fampihevitra amin'izay lafin'izay, ary ny didiny soratra masina izany, didiny soratra masina izany mba hisian'ny fifaliana, hisian'ny famenoana izay mety ho banga eo amin'ny fiainan'ny anankiray, na hoe izay ilain'ny anankiray dia mba hahazo fahafahampo izy. Tahaka ny zany koa mantsy a, satria maneho an'ilay fifandraisana eo amin'Andriamanitra Jesosy Kristy zany, le firaisana ara-nofo, dia ilaintsika koa ny manome fifaliana an' Jesosy Kristy satria izy efa nanolotra ny aino antsika. Dia hamaranantsika azy dia jerentsika ho inona moa zany ary ny andraikitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo, filazantsara araka ny Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Zay zany. Satria ilay fanambadiana dia fifandraisana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Ka raha tia ny vavy zany ianao na tia ny lahy ianao a, dia raha tianao ny vadinao dia hanao izay tiany ianao. Dia torak'izany koa anatrehan'i Kristy, raha tia azy ny fiangonana, raha tia azy isika dia mitandrina ny didiny izay zavatra tiany. Ka eto am-pamaranana zany a dia manao antso ho an'ny mpivady rehetra. Misy olona mieritreritra hoe mety ho maloto ny firaisana ara-nofo. Tsia, Andriamanitra no nanorina izany ao amin'ny tokantrano izay naorina, ao amin'ny fanambadiana lahy sy vavy, dia izany no nanaovan'Andriamanitra, nomeny alalana ary nataony ho fitahiana, ho famenoana izay mety ho banga, ilay fahasamihafana tsy ampy eo amin'ny lahy sy ny vavy dia natao hifameno. Izay no nanaovan'Andriamanitra izany. Tsy eken'Andriamanitra kosa nefa ny ivelan'ny fanambadiana, na hoe efa misy ihany ilay fanambadiana fa ny maka tombony, na hoe mialohan'ny fanambadiana koa ara, dia tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ny tokantrano ihany koa izay tsy ara-dalàna, lazaina hoe tokantrano imaso, ny fivarotan-tena, ny lahy sy ny lahy izay manohitra tanteraka ny planin'Andriamanitra, na dia misy aza ny efa makasitraka an'izany dia melohin'Andriamanitra izany. Ary didy tokony ataontsika ny manome izay hafeno ny banga amin'ny vaditsika amin'ny alalan'izany. Ka tokony atao ary tsy tokony hamilafila na tokony ho fanasaziana na inona mety ho endriky ny toe-javatra tahaka izany ao tokantrano. Dia toy izany koa eo amin'i Jesosy Kristy,
manao zay mahafaly azy isika satria izany fanambadiana izany a dia masina maneho ny fifandraisantsika amin'andriamanitra. Ny faniriana ry mpiaino namana zay manaraka an'izao fandarana zao dia mba ho voajantsika zay napetrak'andriamanitra hatrany amina moronana eo amin'ny ankonana eo amin'ny tokantrano indrindraindrindra eo amin'ny fanambadiana mifiraisana ranofo mba tsy ioarantsika ny fefy zay efa napetrak'andriamanitra satria fantatsika tsara fa fitahiana ary fiadanana ao antsika no nanaovan'andriamanitra izany. Tompony omba antsika ka mba ho tokantrano sambatra ho mpivady mahatratra amin'ny farany ny fanambadiana izay efa naorintsika. Amen. Andeha apetrakitsika amin'bavaka izay dinidinika ny soratra masina tamin'ny alalan'ny fiainam-pianakaviana izay ary mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra anao zahay nomenao fitahiana manokana tamin'ny alalan'ny fanambadiana ka ahafahan'ny lehilahy sy ny vehivavy mifameno izay mety ho banga eo amin'ny fiainany. Ary misaotra anao satria ianao no mahalala izay mahasoa sy mahatsara ny fiainanay tsirairay avy. Koa mangataka aminao zay ho an'ny mpivady rehetra, raha misy manana olana amin'izany firaisana izany dia anao no hamaha izany. Ary eo ka mba ampiray amin'ny finoana, ampiray amin'ny fo, ampiray amin'ny fifankatiavana ny fanahinao masina hitoetra ao amin'ny tsirairay avy. Ary Jesosy Kristy no anjaka ao an-tokantrano, anjaka ao amin'ny fiainan'ny tsirairay ka hatonga ny fo anankiroa hifandray ary ny nofo ihany koa iray mba ho iray ao aminao, iray ao amin'ny tokantrano. Ny faniriana dia mba homenao taranaka izay mbola mila an'izany, homenao fitahiana izay mila an'izany, izay mitady ho andefimandry dia homenao izay sahaza. Ary ianao Andriamanitra no hiditra an-tsehatra manokana amin'ny tokantranonay mba tsy ho voelingelina na anjakany devoly izy ireny fa mba hijoro mafiorina ary indrindra mba ho ankohonana fanambadiana tsy misaraka mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rahaonlanitra. Dia ny fanirianay, ny fiadananao ho amin'ny fanambadianay, ny fahasoavanao ho amin'ny ankonanay ary ny famindramponao ho aminay rehetra. Ho anao rery ihany ny voninahitra, tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Amen. Dia izay ihany koa no ametrahanay ny mandram-piaona aminareo izay mivady izay niaraka nandritra ny herinandro, niarahana ihany koa tamin'ny pasteura namana. Mirary soa indrindra tompoko mametraka ny mandram-piaona. Veloma tompoko. Mandram-piaona tompoko.